tsarovy ny fitiavan'Andriamanitra anao. Romanina 8 ny 9-10. Iza no hasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy. Fahoriana va, sa fahantrana, sa fanenjehana, sa mosary, sa fitanjahana, sa loza, sa sabatra. Araka ny voasoratra hoe fanony aminao no namonoana anay mandrakariva toy ny ondry vonoina ny fijery anay. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra ny mpandresy isika amin'ny alalan'Ilay diantsika fa matoky aho fa na fahafatesana na fiainana na anjely na ireo fanapahana na zavatra kehitriny na zavatra ho avy na hery na any ambony na any ambany na inona amin'izao zavatra rehetra izao dia sy hasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy Tompo. Misy fahavalo izay sy tokony hampisaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy. Misy ohatra ny aina ny Petera. I Petera ny sambory ny Herota. Rehefa nyvonoiny Herota i Jakoba dia ny samborina koa i Petera famila 19 dimizia teo amin'ny vahoaka ary teo amin'ny manodidina. Fa namono ny Jakoba izy dia amono ny Petera indray ary dia natao tao an-tranomaizina i Petera. Ary efa tao an-tranomaizina izy ny fatorana ny tongotra matanany ary nambenana miaramila. Rehefa tao i Petera sy ny tebiteby sy natahotra fatany programany Herota mpahamono azy. Fa tamin'io alio izy naninona izy ianao? Natory, tena natory be misy, natory tao anatin'ny fiadanana izy. Nefa inona miandry azy rapitso? Rapitso tapalanto. Noho ny finoany an' Jesosy, noho ny fahatokiany an' Jesosy ka nahofaty nahovelona nanam-piadanana i Petera. Tafandry ihany izy amin'io alina io. Gravy nery zareo hoe rapitso tapahanto dia atory ve ianao amin'izany? Rapitso tapahanto. Fa i Petera naninona natory izy. Inona ny lazana hoe natory? Tonga ho izy ny anjely dia nanoina azy. Hey, voaza zay amin'izay izy vao nifono. Sikino ny lambanao izy ny anjely dia nisikina ny lambany. Rehefa niteny voaza izy dia tonga dia niala daholo ny fatopatotra teo aminy. Sikino ny lambanao dia manaraha dia nandeha ny anjely. Tonga dia nisikasokatra daholo ny varavaram-by tao amin'ilay tranomaizina. Tonga dia lasa i Petera ary dia navela ny anjely izy. Rehefa tonga efa tafavoaka ianao iny lasa amin'izay ianao fa za handeha amin'ny alehako. Fitiavan'Andriamanitra rahalasona. Petera sy ny tebitebina ny tomanina namoy fo tsapa ny fitiavan'i Jesosy. Hitany Jesosy za ho ato, fatany aho ato. Fa rehefa fahafantariny an' Jesosy ambavaka ary mino izy fahafantariny Jesosy fa ao tena atory izy. Ary dia hitany Jesosy zany finoana izany dia ny ranony anjely. Ry Mikaela, lasa ianao afaho miala ao i Petera. Dia lasa i Mikaela voaza dia mifoha izy. Sikino ny lambanao, sikina ny lambana. Tonga dia lasa. Tamin'izany no misiany hoe fisokafana varavarana automatika voalohany. Satria hitasika le varavarana kehitriny misy vao mandalo ianao fa tonga amin'ny varavarana tonga dia misokatra izy. Miala indray ianao dia manino izy mikatona indray izy. Fa ny anjely fa nahavitan'izany taloha beany. Andriamanitra fa nahavitan'izany taloha tany. Maminano anao aho. Fa raha fitiavan'i Jesosy tia mitoetra ao anatinao ao, na inona heverinao gady, na inona programany devoly hamono anao, na inona fiadiana voaforona amelezana anao, tsy ambinina ireny fa mandamoka izany noho ny anara maherin'i Jesosy Kristy. Ary na inona fatomisakana, na inona termosy ny olana, satria tiany Jesosy ianao ary ao am-pona ny fitiavana an' Jesosy
fa Jesosy no alohanao ka tsy azo sakanany ianao, ary ny fivelomanao, ny fianaranao, ny hoavinao, ny tokantranonao tsy azo sakanana fa ilay Andriamanitra mahery no miaraka aminao. Izy ny lohalalанao, izy ny vodilalanao, ary na inona fahoriana ho tonga aty ambony tany, na inona fanenjehana, na inona rety mandringana, na inona mety famonoana sy akasikana ho zany satria ny fitiavan'i Kristy miaraka aminao, miaraka aminao. Noho ny raha maherin'i Jesosy Kristy miaraka aminao. Ny fitiavan'Andriamanitra manosika anao, ary teo izy hoe fa manoatra ny mpandresika amin'ny alalan'Ilay tiatsika dia Jesosy Kristy, fa izy ireo naresy azy noho ny amin'ny rano zanak'ondry ary amin'ny teny filazana azy manoatra ny mpandresy anao noho ny amin'ny rano Jesosy ny amin'ny tenin'Andriamanitra ny zaniza mavesabesatra tonga eto. Sisana ianao amin'ny anaran'i Jesosy ho ny asa fivelomanao. Tahinanao azy promotion any amin'ny toeram-piasana, tahinanao amin'ny fivelomanao, ny varotra ataonao, fiompiana ataonao, fambolena ataonao, ny tokantranonao asandratra Andriamanitra izany amin'ny anara mahery Jesosy Kristy. Raisy ny fisandratana satria sitraka Andriamanitra ny tahinanao, sitraka Andriamanitra ny tahinanao. Fiangonana voatay ty la-parifahasoavana ity, pino voatay ny